ampy anao ny fahasoavako satria ao amin'ny fahalemenao no isehoany ny heriko tanteraka. Korinthianina 4:12 andininy 7. Ny kely aina tamin'ny asa fitoriana ny filazantsara tokoa i Paoly Apôstôly, ka nateo aza ireo karazana fanenjehana sy olana anatrehiny dia tsy nahasakana azy tsy hanohy ny iraka izany. Nisy kosa nefa zavatra hafa nanelingely azy tanteraka ka tsy maintsy nitolomany tamin'Andriamanitra ny amin'ny anesorana izany ka hoy izy: naveran'Andriamanitra isy zava-mampijaly ahy tao amin'ny tenako. Intelo aho ny angavin'ny Tompo mba hialany zany aretin' izany amiko. Inona hoy isika no toyin'izany? Novalian'Andriamanitra ny vavaka nataon'ity mpanompony ity manao hoe: ampy ho anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Tika teny protestanta fantsiana 9. Tsy izay tiany Paoly ho azy no nomen'Andriamanitra azy, fa izay fantatry ny Tompo fa isehoany voninahiny sady mahasoa ny mpanompony dia ny fahasoavan'i Kristy. Rehefa takatry Paoly ny harena sy fahefana raketiny fahasoavan'Andriamanitra io dia niova ny fijeriny sy ny fahatsapany tao aminy. Ka dia ifaliako ny fahalemena, ny fanevatevana, ny fahaterena, ny fanenjehana ary ny tebiteby izay manjoa noho ny amin'ny Kristy, fa rehefa malemy iny indrindra aho no mahery. Tsy voatery hanovany zava-misy iainantsika akory Andriamanitra, na dia azony atao tokoa izany, fa ny fahasoavany no atafiny antsika mba hanana hery hatrehana sy hioarana ny zava-misy. Tompo, ampy ho anay ny fahasoavanao. Amen.